Falmerabantsika rehetrarehetra indray araky ny voalazako tamaly dia misy fanazavana kely mikasika an'le hoe ahoana tsara fandehan'le fisamborana Andry Romy taty à Londres. Misy milaza manko ny hoe tsy azo raisina tsara dalàna dofitra le procédure oy dia zany teny hoe zao aloha le zavatra tenenina amin'ny gazety sy zavatra ohatr'izany tsy voatery ampy ny information ka tsy ireny le zavatra amin'ny gazety ireny ihany akory no zava-misy sy hoe ahafana ataontsika hoe maka ide hoe inona marina moa zany ny pirofo hitazomana an'ireo olo ireo. Fa izao ny tiako tenenina dia hoe tsy adala akory ny procureur aty à Londres ka nanao an'io dossier io nanomboka tamin'ny volana même pas nanomboka 2021 no makaty. Zany hoe rehefa ny signalé rehefa nilaza tamin'izy ireo zany ny James Hilda hoe misy olona manantona anay ary mitaky vola ohatrany mampiayay dia tsy tonga dia fisamborana akory nataony zareo fa nitady ny pirofo nanamarina hoe manahoana tokoa moa zany le hoe mampiayay ny démarche ny Romy sy Tabito. Dia izay démarche ny zareo nampiayay izay no nahatonga ny agent infiltré atao hoe Charles izay nifampiresaka tamin'ireo ary nanao ny enregistrement rehetra. Ny enregistrement ty tsy atao fatany hoe miresaka ohatran'izao tsika dia ifa misy mienregistre fa mila didim-pitsarana, mila ordonnance avy any amin'ny procureur na avy any amin'ny juge hoe autorisé le izy ohatran'ireny perquisition reny. Fa tsy atao foana satria manjary mampisy vice de procédure zany. Iny aloha zany tsisy niady hevitra hoe manana autorisation ve zareo sa tsy. Fa eo amin'le hoe misy milaza manko monsieur mahay be tsy haiko hoe taiza izy nianatra an'le loi sur la corruption internationale fa dans tous les cas zao fandehany ny atao hoe fandrika dia hoe ianao no miproposé an'le olona omeko an'izao ianao raha manao an'izao dia ianao ihany avy eo no misambotra an'le olona na mampisambotra an'le olona rehefa une fois izy manaiky. Zay le atao hoe piège fa tsy izay ihany le zavatra nitranga. Ny zavatra nitranga dia Romy no nangataka voalohany ary i Tabito no nalefany ifampiresaka momba an'le somme. Rehefa avy eo Romy sy ny mpiara-miombina antoka aminy niaraka ny confirmer hoe tena io somme io ny ilainay dia nanontany mihitsy ny retolo rety satria tena niteny le olona ao anatin'le enregistrement hoe manahirana anay tsy mahazatra anay ny andovola ohatran'izany raha angataka fionana amina président de la république. Ka raha ohatra ka io montant io no angatanao mila justifienao inona tokoa moa zany, mila justifienareo inona moa zany no antony hanomezanay anareo an'io. Dia nilaza mihitsy ny ty Romy hoe satria misy travaux maromaro ataonay ho anareo, misy contrat sainay soniavinareo mba alohan'ny iresanareo amin'ny président ka io frais alohanareo io dia fizany anarany ohatrany hoe frais de service ataonareo aminay. Dia kakaretsy hoe au courant ve zany ny président hoe miresaka tsika dia namaly Romy hoe au courant izy hoe manana fionana foana isika fa kosa alohan'ny ionanao aminy sy alohan'ny anaovany soniny taratasinareo dia mila fisolentsika tsara ny zavatra rehetrarehetra dia mila manao contrat isika. Dikan'izay zany le contrepartie le vola dia hoe misy service hony homendry Romy nefa nisy mpiasa ao amin'ny présidence ary ny teny mihitsy nireo olo ireo hoe tsy mety vera ohatra maka consultant professionnel isika dia ireo zany manao an'le contrat sy le zavatra dia non izy rehetra izaho ihany manao an'io ary ty rangahy Tabito ty efa 17 taona niara-niasa amiko atokisako io izy manao azy etc etc.
Zay voalohany. Romy sy ny namany no nangataka. Izy no niteny hoe zao montant ilainay. Faharoa, ry zareo ihany koa no niteny hoe afaka payena en nature, virement gold na safira zay andoavanareo anazy ozy izy. Afaka payena any Suisse, afaka payena any Dubai, any Singapour na any amin'izay tianareo andoavan'azy ozy izy fa manana compte BDB zay andoavanareo anazy. De izy amin'izany zany le miproposé le olona no nangataka. De le anankiray niteny hoe tsy de tena à l'aise zay amin'le fangatahanareo fa azavao aminay hoe ina moa ny antony io vola io. De izay zany le izy mba tsy hampirorosaina antsika hoe ohatra ay nisy complot contre an'le fanjakana satria hoe asa hoe ny mpanohitra ndray koa hoe nandeha naniraka andreo James Hill reo andeha mandrika an'izy mianakavy. Fa zany ao a Madagasikara ao de betsaka ny ohatr'izany mandeha manantona le olona mpamatsy vola, manantona andreo autorité isan-karazany ao Madagasikara miteny hoe izahay anamboatra autoroute, izay anao zao de ozy izy ny valiteny voalohany mandoa an'izao nareo aloha de aveo tsika miresaka. Ohatr'izay le fandehany. Iza zany le nitaky vola, le autorité. De io autorité io no nangataka pot de vin. Romy no nangataka pot de vin. De ireto olo reto amin'izay ny antsony National Crime Agency izay mitovy amin'ny Bianco any amintsika fa efficient kokoa. De ireo no nanomboka ny fampirarata amin'iretsy ary nanao ny enregistrement, ny conversation sy ny réunion rehetra izay nifanaovan'ny zareo. Izay no nenona itaty ary de voalaza tao mihitsy. À plusieurs reprises niteny le Charles io ahoana zany fandehany tsy tena mety aminay le mandoa an'le vola. Tsy maintsy mandoa nareo satria zao zay ne misy ekipa ozy izy ry manao an'io zay mbola manao lobby in any amin'ny assemblée sy any amin'ny Sénat zay ozy izy fotavoavoaka ny taratasinareo mbola izay ozy anova lalàna momba ny mine de anisany anatsara ny sécurisation ny investissement anareo daholo zany rehetrarehetra ka izay rehetrarehetra zay ozy izy mila vola. De ekeko raha tena consultant ny asan'zareo de afaka manao facturation izy les travaux de consultance. Fa ny tadiaviny retsy de tsotra ataovy miona amin'ny président zay de eo amin'ny président izay miresaka momba ny permis d'exploitation. De tsy nataony retsy mihitsy aloha le fionana satria tsy nisy le vola de mieritreritra zao hoe rehefa azony le vola zay vao ampioniny amin'ny président. Ary alohany azahoany an'le alohany aminovana an'le fionana de nampanaovy ny contrat le olona hoe manome azy ireo 5% amin'ny capital. Ohatrohatran'izay ny fandehana. Donc zany ilazana hoe guet-apens, ny atao hoe guet-apens dia fiandrasana kendry-toana omanina amonoana olona oka tsy afangaro. Ny atao hoe piège de hoe tsy manana le intention morale le olona fa te enao izay miproposé ihany aveo no mamandrika anazy de mampisambotra anazy. Izay zany hoe piège amin'ny corruption tsy azo raisina sady tsy mitombona satria fandrianao le olona. Fa tamin'ity kosa le teo amin'le remise, le amin'le remise hoe le fanolorana an'le izy no ohatrany hoe ny orchestre vandretsy mba ho aty à Londres. Fantatrareo ny antony satria raha tany a Madagasikara io de tsisy fanenjehana. Fa satria raha any Madagasikara zany hoe dirikabin'ny présidence zany tratram-bodiomby na mbola hitany caméra rehetrarehetra na hitany vahoaka malagasy rehetrarehetra de tsy misy fanenjehana. Tonga de miala maina ohatrany mandevina alika. Ohatran'izao tsika miteny zao fantatry ny fitsarana malagasy tsara, fantatry ny Bianco, fantatry ny PAC, fantatry ny présidence tsara, ny fisiny io raharaha io misy ouverture d'enquête ve any Madagasikara. Tsisy fa nahoana tsy corruption ve io any Madagasikara?
tsy trafic d'influence ve io milaza ry zareo hoe efa fataonay ty zavatra ty Exxon ozy izy efa nandoa taminay ary efa nikarakarainay dia zao izy manao tsara ny asany Total koa Rio Tinto izy koa misy anankiray fa efatra antonony zareo ary Madagascar ozy izy tsy niara-niasa taminay dia zao izy manenganina tsy afaka azafady zao izy tsy afaka miasa ara-dalàna manana problème zany hoe iry zareo mihitsy no mikauze problème ho an'le olona zany zavatra zany reto nivoaka malagasy tsy hoe fitiavan-dresaka na hoe tsisy atao na hoe te halaza na hoe te hanao récupération politique no anaovako an'izao zavatra tantaraiko anareo zao fa ampisokatra ny masim-panahinareo hoe amidin'olona ambongadiny ny arenam-pirenena amidin'olona ambongadiny ary tsy voasambana io il trouve ça tout à fait normal fa tsy normal zao zavatra zao tsy normal zao zavatra zao ary io hitapoka hitam-pirenena ny zavatra fataon'ireo fantatritsika ary Madagasikara ane firifiry moa zany olona hoe te hampiasa vola rehefa tsy malala olona ianao rehefa tsy mandoa vola ianao rehefa tsy mandoa pot de vin ianao dia eo ianao ny raisina dia izay zany okitsika tsy manaiky rebrebe ny olona ka ilaza hoe tsy adala koa rô mino nandena ny plaider non coupable adala mihitsy izy ny plaider non coupable fa dia tsy haiko hoe ahoana ny fomba ialany amin'io fa ny proof dia mitoka amin'ny tendany ary ny avocat ny Romy tsy enfant de cœur fa avocat du diable matoa izy miaro an'io dia vola fotsiny tadiava tsisy rarahina an'izay Romy ihany mila vola fotsiny izy dia procès mitraîne be 2 semaines zany vola miditra ho azy zany il va pas s'asseoir dessus traîneny koa ny azy zay fotsiny fa tsisy rarahina après efa niady fa tokony izy moka mahoatra zany efa niady moka dia ataony fa raha manana éthique izy tonga dia miteny tsy défendable ny dossier anao madame fa tonga dia ataovy plaider coupable dia amin'izay tsika mahazo minimum de peine voilà zay mifandehana dia faharoa momba le hoe remise na Ruby tsy ny James Filtare mihitsy depuis le début jusqu'à la fin no ny proposé hoe Ruby no omenay fa iretsy no miteny hoe mba tsy hampisy trasy an'le izy afaka ataonareo en nature afaka ataonareo en espèce after zay tsy manome espèce izy retsy fa bon ok dia niteny retsy hoe ok zany makanesa tia ny signature ny contrat io efa natao efa saika atao partout fa nefa rany zany hoe taty à Londres dia raha afaka manao are vita le contrat io zany le contrat milaza hoe omenandry Romy ny 5% ny fanazavany an'io 5% io dia hoe hoan'ny fanjakana fa satria mahantra ny malagasy dia io 5% io ny anaovan'ny zareo zavatra dia ao anatin'le contrat dia hoe inona no miproposé ny James Field hoe anao asa sosialy après dia ny rédaction an'io no ilainy hoe ataondry Romy ho présentena eo amin'ny président rehefa ficelé tsara ozy izy zay dia izay dia izy zao mihitsy ny teniny rehefa izy no miteny amin'ny Andry Rajoelina soniavy io dia manao soni Andry Rajoelina rehefa miteny izy hoe tsy dia tsy dia nanantena zany rety tena influente le ramatoa fa saingy na vao mihaino an'ilay enregistrement ianao maheno an'zareo hoe tsy ahitany anarako misoratra n'aiza n'aiza nareo izy izy roa tsy misy trasy mihitsy hoe za ao ambadikin'io ny vola izay omenareo anay dia alefa rimiko anakiroa ny compte anakiroa ny société izay saika anaovana ny titre an'le contrat satria na ao anatin'le contrat raha tsy misoratra hoe roaming ao anatin'le contrat fa hoe impact capital ny anaran'le izy ary tamin'ny voalohany saika hoe fiducial suisse no anoratana an'le contrat
société écran efa fampiasanay io izy izy rony dia inona amin'izay no lazaina hafa fandrika inona amin'izay ilay hoe fandrika tsisy fandrika izany io izao ny atao hoe tratry ny mpatsara itsombo vava ary natonga an'ilay 10 000 125 000 nangatany zareo fa ny teny rehetra hoe rehefa dia miinsiste zareo amin'ilay paiement sy le signature na contrat dia ny teny rehetra hoe aleo ara hozy izy rehefa vita le signature na contrat dia omenay acompte nareo dia hoe 5 000 hozy izy omeny 5 000 zany hozy izy tabuto dia hozy izy reo hoe nena 10 000 10 000 hony donc 5 000 sy 10 000 15 zany dia aveo moa izy 10 000 indray no omenareo anay 10 000 euros ohatrohatran'izay fandehan'izy izay no natonga ny resaka hoe 10 000 io tsy hoe Jamfield no nilaza hoe omena 10 000 nareo fa tonga avy aty a Suisse fa iretsy mihitsy ny hoe tsy miona amin'ny président nareo raha tsy vita ny contrat ary mila mampiseho nareo fa bonne foi dia manaova acompte dia izay natonga ny retsy nanao an'ilay acompte na 10 000 dia le 10 000 nataony hoe ao ataonay rubis ny paiement an'ilay izy zay zany fandehana zay aloha zay aloha ny androany fa dia toizantsika eo ihany rehefa amin'ny fotoana mampety anazy misy vaovao indray apparemment amin'ity herinandro ity zany hoe ara-pitso na ravaka pitso no hoenona ny voapanga principal na Iromi Andrianarso dia hitantsika eo fa ny androany aloha zay ny vaovao mandram-piona daholo